Fahameraba-tsika tsirairay avy indray tsotrain'ity alatsinainy fa 20 volana desambra ity ary manona fahasoavan'ny tompo amintsika tsirairay avy izay manaraka an'izao fandaran'izao tonga mifandraisana ny mofinaina indray isika amin'ity maraina ity ka manasana hivavaka. Andriamanitra tsara ny an-danitra mbola misaotra anao ny amin'ny tombonandro omenao anay. Misaotra ihany koa satria eo anilanay mandrakariva ianao ary miambina sy miaro manitsy raha sendra diso lalana ary koa mankahiry anay raha sendra mitolevika izay. Andray ny teninao izay amin'ity maraina ity koa mety ezainao iteny manoloana anay. Anaran'i Jesosy, amen. Lohateny mofinainantsika androany dia manao hoe zanaky ny teny fikasana. Nalaina amin'ny Hebreo 7:4 manao hoe fahita marimarina fa avy tamin'i Joda no nisehon'ny tompontsika ary izany firenena izany dia tsy nisy nolazay Mosesy akory ny amin'izay ho mpisorona. Amen. Raha mba tazan'ny masony teo ihany izany sady saha mahafinaritra izay nambenan'ny anjely roa mamirapiratra dia tsy azon'ireo tsim-pinina atao ny andany izay nisian'ny edena. Raha mbola velona teo ihany koa Adama dia tsy nisy ny salasalana na ny momba ny didin'Andriamanitra izay tsy maintsy tandremana na ihany koa ny momba ny fisian'Andriamanitra sy ny fahefany. Ny taranaka voaova no ny firaisana tamin'ny lanitra ka nanana fiainana masina sy madio ny fanohitra indrindra tamin'ny fahasimbana hita teo am-besony maro izany toetra izany. Didy lehibe sy ambony no nomena ifain'ireo mpanompon'Andriamanitra izay tena mahatoky ireo izay nanana herin-tsaina lehibe sy fahaizana ambony. Izany adidy izany dia tsy inona fa ny isehoan'izy ireo vavolombelon'ny fahamarinana sy ny ohatra eo amin'ny fitondran-tena sy ny fitiavam-bavaka. Tsy teo anatrehan'ny mpiarabelona taminy ihany fa eo anatrehan'ny taranaka mifandimby rehetra ihany koa. Na dia ny sasatsasany ihany tamin'ireo nalaza indrindra tamin'ny izany voalaza ny soratra masina izany aza dia tsy tapaka mihitsy ny fisian'ireo solon-tenan'Andriamanitra izay nisy teto an-tany. Enoka ohatra anankiray tamin'ireo mpanompon'Andriamanitra izay nitahiry ny finoana marina sady isan'izay niavian'ny taranaka nampanantenaina izy. Voalaza fa rehefa 5 taona hozy izy dia niteraka zazalahy ary niara nandeha tamin'Andriamanitra nandritra ny 300 taona. Hatramin'ny voalohany dia tian'Andriamanitra izy ary nitandrana ny didiny. Reny avy tamin'ny vavan'i Adama ny tantara izay mampalahelo vokatry ny fahalovana sy ny teny fikasana feno fahasoavana mamelombelona dia nametraka ny fitokiany feno teo amin'ilay mpanavotra nampanantenana izy. Rehefa nananjanaka izy dia vao maika koa nazava tamin'ny fihetsiny sy nataony rehetra ny adidiny sy ny andraikiny, ny fitiavana sy ny fitokiana izay nasehony zanany, ny fikarakarana sy ny fitsimbinana lalandava vokatry ny fitiavana izay nasehon'izy ireo izay ray tamin'ilay sombinainy dia nahatsapany tsaratsara kokoa hatramin'ny fitiavana mahagaga izay tsy lany hamamiana ary tsy takatry ny saina izay nasehon'Andriamanitra tamin'ny nanomezan'ny zanany ary koa ny fahatokiana izay azony maro napetraka amin'ilay ray be fitiavana ary nanjary antom-peritreretana lehibe ho azy andro aman'alina ka nahatonga azy ho apôstôly mahafan'ny fo teo manodidina azy zany fahafantarana ny hatsaram-panan'Andriamanitra izany. Izany ihany koa no angatantsika ny fanahy mason'Andriamanitra mba hampiseho mandrakariva ny fitiavan'Andriamanitra antsika, ny fahatsarany amin'ny fahafenoana ka tsy salasala isika hanao tahaka ny Enoka hiara-mandeha amin'Andriamanitra satria fantatsika fa mandalo ihany koa isika eto amin'ity tany ity fa ilay tena programan'Andriamanitra ho antsika dia any amin'ilay tany nampanantenana, any amin'ilay tany sy lanitra vaovao izay tsy misy fanaintainana intsony, tsy misy alahelo fa dia fiaraha mifaly mandrakariva amin'ilay bahary. Iriko indrindra ny mba hitananao an'izany fanantenana izany
indrindra amin'ny an'io ka andeha fahamarinana andrakariva isika. Afaka isika Andriamanitra tsara indrindanitra mbola misaotra anao ny amin'izany teninao izany. Misaotra Tompo fa Andriamanitra miay anay tokoa ianao ary tsy lany amamina ny fitiavanao. Ampianaro izahay hibanjina tahaka an'ireo mpanomponao ireo ka hoenoka isan'andro izahay miara-mandeha aminao, tsy atahotra fa na dia sarotra ny lalana tianao ny tokianay sy azonanay hatrany. Amin'ny anaran'i Jesosy, amen. Piaro